Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpiara-miasa mahafatra-po. Mpiara-miasa mahafatra-po. Zany no asongadiny ity mofinainantsika ity. Filipianina 2:2, 7:70 hatramin'ny 8:30. Mpiara-miasa mahafatra-po. Hitantaratra teo amin'ny Paoly nanoratra ho an'ny fiangonana tany Filipy zany, raha nampahatsiaro any Timoty sy Epafrodito, naniraka azy ireo ho any amin'ny fiangonana tany Filipy fa izay. Mpiara-miasa mahafatra-po i Timoty sy Epafrodito, ka azo nantenaina sy niankinana tamin'ny asa-piangonana, ny fitoriana ny filazantsara, ho mpiara-mientana amin'ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra. Mpiara-miasa mahafatra-po na dia samy manana ny mampiavaka sy ny maha-izy azy aza. Tatsika ohatra, i Timoty dia nalaza mihitsy fa mpiara-miasa voazatoetra, mpiara-manompo amin'ny filazantsara, eo amin'ny 2:20 no milaza an'izany. Voazatoetra rehefa niaraka niasa tamin'ny Paoly hatramin'ny ela, tamin'ny fitondram-piangonana, nanankinana ireo raharaha samihafa, fandaminam-piangonana samihafa. Mpiara-miasa mahafatra-po ka azo ametrahana na dia ireo raharaha manahirana sy raharaha sarotra teo amin'ny fiangonana aza. Indrindra moa ka tamin'ny fampiorenana ny finoan'ny fiangonana tao amin'ny fiangonana. Etsy andanin'izay dia ny raha nanakany ihany koa i Epafrodito, mpiara-miasa mahafatra-po ka mahataty fizahan-toetra, mahataty na dia olana samihafa azy. Hitantsika eto ohatra fa niaritra olana mafy Epafrodito, dia ny olany tsy fahasalamana zany. Zany aretina ny baiko azy zany, zany aretina nahazo azy zany, dia nosedraina ka tsy nanakana azy tamin'ny asan'Andriamanitra. Mazava ary zany riavako malala fa na inona tokoa kay nosedran'ny fiangonana, tsy hisakana izay rehetra mety ho olana, fa zary tanjaka indray aza tamin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia ndreo ary toko-telo mamasaka nahandro tamin'ny fandrosoan'ny fiangonana, Paoly apôstôly izay any am-pifatorana, mampita ny teny tsara. Ny fiangonana tany Filipy izay nanirahana, nampirisiana handray fatratra sy handray tsara ireto mpanompon'Andriamanitra ireto, ary indrindra ireto iraka mpiara-miasa mahafatra-po, dia i Timoty sy Epafrodito. Riavako malala ao amin'ny tompo, ampirisihana mandrakariva isika hanana izany toe-panahy ny fiara-miasa eo amin'ny fiangonana sy ny iraka mitondra ny afatr'Andriamanitra izany. Mpanompo misedra sarotra, mpanompo misedra ny mafy, miatrika ireo zava-manahirana samihafa, ampirisihana atsika ny handray azy reny tsara hatrany. Tatsika ny fiara-miasa teo amin'ny Jesosy Kristy sy ny apôstôly, ny mpianatra fahizay. Misy ireo mpanompo, mpiara-manompo mahafatra-po izay na mora na misarotra dia teo foana ihany. Misy ireo mpiara-manompo izay mpanao tazan-davitra ka nanao tsogo-drano miangaly tamin'ny fanarahana ny tompo, ka voatody zava-manahirana dia niemotra tamin'izany. Ary misy aza ireo mpiara-miasa toa-tonga nanohitra ny filazantsara izay nandany tompo mihitsy. Riavako malala, ny ampirisihan'ny tompo atsika dia ny ahatonga atsika ho mpiara-miasa mahafatra-po, mahatoky amin'ny
kely ho tendrena napakany be, mpiara-miasa mahafatrapo ka mahasedra sarotra na inona na inona. Ho tsara anie ny fiara-miasa eo amin'ny fiangonana sy ny irakapitory filazany tsara rehefa haitsika ny mandray azy ireny tsara na dia inona na inona toe-javatra mandalo eo aminy. Tozary anga sy fanotra lehibe ho amin'ny fitorinan'ny filazany tsara ny zavatsarotra sedraina rehefa tsara ny fiara-miasa. Ndao ary ry havako, ndao ary hikatsaka mandrakariva izany fahatsaran'ny fiara-miasa izany mba ho mpiara-manompo, ho mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra rahatra izay. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra io. Misaotra anao manokana izay noho ny amin'ity ora ity izay ahatsiarovanay ny tananao Andriamanitra misakambona ny mpanomponao tsiraray avy, manorina fiarahamonina tsara eo anivon'ny fiangonana sy ny irakapitory ny filazany tsara izay nirahanao Andriamanitra. Dia maneho ny fahavononanay, handray azy ireny tsara izahay mba hahatonga anay ho mpiara-miasa mahafatrapo fa tsy hamadika ny filazany tsara na sanatria hanohitra ny voahosotra ao Andriamanitra. Ankehitriny ary dia mametraka ny fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana rehetra eo anivon'ny fiangonanao, indrindra ny eo anivon'ny sahany FJKM izahay. Mahatsiaro ambavaka manokana izahay ny tafika masina izay tanterahana ny amin'ny FJKM Mahela fitandremana mahatsara any Brickaville, sonodam-paharitany Tomasina vavahady ny filazany tsara. Ianao ampahery ireo mpiantafika hanome azy ny herin'ny faherezana. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.